Des produits de première qualité, premier choix, marque originale. Baolay manolotra anao ny fampalalam-baovao. Baolay, toujours meilleur. Portes, fenêtres, volets roulants, véranda, rideaux métalliques, tôle, vitres, soc à vitre, trice en serment. Ny fampalalam-baovao iarahanao amin'ny soc à vitre. Ity misy vaovao, savony spesial, aingam-piasa no sady mora mandroatra. Savony spesial manolotra ho anao ny fampalalam-baovao. Manameloka ny fanehan-kevitra nataon'ny solontenan'ny vondrona afrikana ireo antoko politika sasatsasany sy ny mpandinika ny raharaham-pirenena efa mivonona amin'ny fanatanterana ny fifidianana ny ao anivon'ny CENI. Fitantanana tsy mazava, olana amin'ny fitantanam-bola, manantsy hazo ny karama ny mpiasa ao anivon'ny kroma, tsy misy manome fanazavana ny tompon'andraikitra. Tara ny fampidirana rano ho an'ireo mpamboly vary aloha amin'ny faritry ny digy. Antomam-penan'ny rano miditra ny asa fanamboaran-dalana momba ny francophonie. Ilaharana ireo farmasia mivarotra solomaso manokana hijerena ny Eclipse. Maro ihany koa ny olona tsy mividin'izany. Any ivelany fifidianana filoham-pirenena any Gabon, Ali Bongo no lany mitsipaka izany sady ny antoko-mpanohitra. Ny andindinireo arahanao afaka fotoana fohy. Tena milay raha misy toerana anoratako izay tiako rehetra. Message kely ho an'ny olo tiako, na hafatra kely ho anahy, toerana mba hifampizarana na koa mba hifalifaliana miaraka amin'ny akamo, toerana manaraka foana anaty finday orange. Mila mampiasa Facebook tsy manana iay ahafahako mikomanty, milike, michat nefa tsy mandovola. Raha anao Facebook maimaim-pony ianao dia tsy indroy ny hoe anohy raha vao mipotra izany famantarana ity ao ny findainao. Hipotra amin'ny faritra volomparasy ny famantarana fa manao Facebook maimaim-pony ianao dia izay Facebook Flex ahafahanao misafidy manao Facebook maimaim-pony na tsy Facebook maimaim-pony miaraka amin'ny Facebook Flex. Mahasana ny tontolo piainanao Orange. Batterie Large Star. Batterie tsy mila entretien, misy alliage plomb calcium ahafahana mametra ny fampiasana rano ho vity. Large Star manana fitehirizana sy rafi-pamokarana avo lento ka kely foana ny herilany ary maharitra hatramin'ny avo 10 eny ny batterie Large Star. Kalitao iraisam-pirenena amin'ny vidiny tena mirary. Large Star. Ouvert sur un jardin tropical verdoyant, le Palm Beach Resort and Spa est un havre de paix dédié à la douceur, à la relaxation et à la splendide coucher de soleil à une vue 180 degrés. La tradition et la modernité font de Palm Beach Resort and Spa le lieu branché où il faut être pour passer un séjour agréable. Tonga soa eto amin'ny magasin vaovao Laibao Center.
Découvrez tout l'univers des produits high-tech, informatique, électroménager, décoration et aussi des articles particulièrement intéressants qui conviendront à toute la famille, que ce soit pour femmes, hommes ou pour les enfants. Pour vous accompagner dans vos choix, nous mettons en avant le meilleur des grandes marques pas chères. Laibao Center eo ampitany EPP Analakely. Mbola misy kosa standy aofa atsony laharana 033 37 968 88. Portes, fenêtres, volets roulants, véranda, rideaux métalliques, tôles, vitres. Soka Vitres, fabricant poseur et spécialiste de pliage de tôles et bien d'autres, vous propose un large choix pour tous vos projets de construction ou de rénovation. Elle fabrique sur mesure toutes vos menuiseries alu à prix d'usine. Alors qu'attendez-vous? Venez nous voir à Andouta Pénac ou sur notre site internet. Soka Vitres, très sincèrement à votre service. Tsara kosa izy zany. Ino io loko io azafady? Primokat io ramsa. Aiza no aza ahitana an'io? Ahitana azy daholo ny quincaillerie rehetra izay mahazatra anao. Sura mihitsy amin'ilay lavako azy. Merci e. Ono misy an'le Primokat io ato aminareo? Ie, misy ka. Fa amin'ilay inona ny tindra am'se? Za manko mila mandoko vavahady ary mila maromaro mihitsy. Misy sady misy amin'ilay eto amin'ny vitsara io. Sady mora le izy. Miss peinture à locaux les Primokat hein. Exigez la gamme de peinture Primokat chez votre revendeur habituel. Primokat, une valeur sûre pour toutes les surfaces. Bijouterie Santia, mividy volamena, manamboatra ny simba sy manefy firavaka vaovao, na volamena, na volafotsy. Manomboka amin'ray alina ariary ny firavaka. Bijouterie Santia, immeuble Arena, Antanemena, box 37, téléphone 033 18 544 04. Finaritra tompoko kilasy tompoko vavy manasanao ary anaraka ny fampahalalam-baovao ny Cool TV hatramin'ny farany. Anomboantsika ny vaovao dia manameloka ny fanehoan-kevitra nataon'ny solotenan'ny vondrona afrikanina fa hoe tsy misy ny vola anatanterahana ny fifidianana ireo mpanao politika sasany sy ny mpandinika ny raharaham-pirenena. Efa mivonona amin'ny fanatanterahana ny fifidianana moa ny seni hoy ny filohany fanadadiny Mikael Ramarola. Namaly ny fanehoan-kevitry ny solotenan'ny vondrona afrikanina izay nilaza fa tsy misy ny vola anatanterahana ny fifidianana ihany koa ny teo anivon'ny antoko politika madio. Nolazainy ity antoko ity fa filoham-pirenena mihitsy no nilaza fa tsy mahantra amin'ny malagasy. Misy araka izany ny vola ary tsy misy sakana tsy tokony anatanterahana ny fifidianana melon'ny fotoana izany manoloana ny tsy fisian'ny fanatanterahana ny fampanantenana nomena ny vahoaka. Ny arena misy azo avadika ho vola anatanterahana izany rehetra izany. Saingy mena ny vahiny fotsiny ho iatrany ity antoko politika ity. Zavatra misy na amin'ny fanampinana ny fizotra ny raha amin'ny ankapobeny eto amin'ny firenena dia fanahinina tsotr'izao fotsiny atao ny hoe tsy manam-bola ny malagasy. Nefa ny communauté internationale ireo satria manohana ny fitondram-panjakana misy amin'ny zavatra tsy mety ataony sy fanimbazimbana zololombelona sy ny fanarotana ny harem-pirenena misy eto hoe tsy misy ny vola izy natao za tsy mino an'izany tsika manana ny bois de rose
manana ny arenitsika inona moa ny tsy amialana antsika malagasy hanao ny exploitation antsika be da be ny manam-pahaizana eto Madagasikara apetsaka ny tanora manana traikefa fa inina tsotr'izao fotsiny ho sacrifiena le génération misy eto Madagasikara. Ny ampiala ny vahoaka malagasy sy ny firenena amin'izao fijaliana sy fahoriana izao no tokony lahara-pahamehana. Hoy kosa ny teo anivon'ny VP Mam, rary ny fitakiana ataon'ny hetsika mitsanganana malagasy amin'ny fanatanterahana ny fifidianana mialohan'ny fotoana araka ny fanambarana ity antoko ity. Tokony hatsaraina manaraka izany ihany koa ny lalam-panorenana izay miteraka korotana eto amin'ny tany sy ny firenena noho ny fanararaotana ataon'ny mpitondra amin'ny fampiarana izany. Aza mpitahorina ny vahoaka malagasy, aza mpitahorina ny mpanohitra ankehitriny, aza mpitahorina ireo hery velona rehetrarehetra. Aminay eny zao efa dans le coma total ity nositsika ity. Inona ny fombafomba ahafahana mamelona indray ny Madagasikara amin'ny fomba faran'izay iaingana. Raha ohatra ka mbola io lalam-panorenana ankehitriny io, no mbola io ihany re olona no hitondrana vahaolana hidirantsika amina fifidianana alohan'ny fotoana, dia mety hitondra ratsy indray mandeha ho an'ny firenentsika ka tsisy halatralatra ara-potokevitra fa izao aloha dia mikorontana ambony ambany io lalam-panorenana io mampiady ary io tsy ampy lamina na oviana ity republika ity. Manoloan'izay fitakiana fanatanterahana ny fifidianana mialohan'ny fotoana izay, laza ny filohan'ny CENI na ny voamera mahaleo tena misahana ny fifidianana fa fanapahan-kevitry ny fahefana mpanantanteraka ny anaovana fifidianana na tsia. Manantanteraka ny fifidianana eo amin'ny lafiny teknika ihany no andraikitr'izy ireo, na izany manaraka ny laminasa efa napetraka, na izany amin'ny fanatanterahana ny fifidianana mialohan'ny fotoana. Ny fanomanana ara-bola moa zany dia ny fitondram-panjakana nge no miantoka mikasika ny resaka ara-bola amin'ny zavatra izay ampiasain'ny CENI ary mikasika ny resaka fifidianana dia ny fitondram-panjakana no miantoka n'izay zavatra izay. Dia angambany rehefa ohatra ny tia anainga mpifidy ny fitondram-panjakana eo amin'ny resaka fifidianana dia tokony efa hivonina izy zany amin'ny vola izay tokony ampiasaina amin'izay zavatra izay. Zavatra politika manko zany dia lasa tafiditra ao anatina engrenage politika manko zay raha ohatra ka miditra amin'ny zavatra ohatran'izay zany. Zany zavatra zany zareo no mandinika anazy ihany dia ny politika zany no fandinika amin'izany ihany dia sy fanapahan-kevitra ny zareo any hita eo rehefa avy eo hoe mety ve le izy sa tsy mety le izy. Etsy ankilany, maro ireo mitaky fametram-pialan'ny filoham-pirenena. Mitaky fametram-pialana izay mifanaraka amin'ny lalam-panorenana ao amin'ny andinin'ny 2/20. Ny fanatanterahana fifidianana mialoha kosa dia voaresaka ao amin'ny andinin'ny 7/20 izay milaza fa 30 andro farafahakeliny ary 80 andro farafahatarany ao aorian'ny fametram-pialan'ny filohan'ny repoblika. Sakana avokoa ny fanehoan-kevitra rehetra eto amintsika raha nambaran'ny mpahay lalàna iray. Lasa fahefan'ny olon-tokana na fahefan'ny olom-bitsy no manjaka eo anivon'ny fahefana mpanantanteraka. Fanadadinina rindra Randriano Manana. Azo hitarafana ny finiavana hitondra fivoahana eo amin'ny firenena frantsay ny fametram-pialan'ny ministra Emmanuel Macron any Frantsa ho ny mpahay lalàna Ranieri Arnosy-Armanana. Eo ny finiavana hitondra fivoarana eo amin'ny firenena fa efa voaresaky ny mpandinika politika hatrany ny fahavonona ny latsaka ho filoham-pirenena amin'ny taona ho avy. Endrika fampitahana izany ho an'ity mpahay lalàna iray ity. Tsy hita velively eto Madagasikara ny falana maneho hevitra sy fanaovana fihetsiketsehana izay voalaza fa misy ambadika politika hatrany. Inona moa zany misy olom-pirenena mba te aneo ny heviny mba hampandrosoana ny firenena ka ny ambadika politika dia misy foana fa tsy lazaina hoe ratsy zany na sanatria anonganam-panjakana ary anonganam-panjakana moa maninona raha ohatra ka ao anatin'ny fanarahana ny lalam-panorenana izany zavatra izany. Io eto zao dia lazaina eto amintsika fa tsy tokony hitabataba, tsy tokony hiteny, tsy tokony aneo ny hevitra mihitsy ny olom-pirenena raha tsy tonga ny échéance électorale, raha tsy tonga ny fotoam-pifidiana manaraka ohatra hoe amin'ny 2024 eto amin'ny firenentsika. Any Frantsa nefa ny fifidianana filoham-pirenena manaraka dia amin'ny taona ho avy amin'ny 17 nefa dia hitantsika fa misy fanehoan-kevitra foana isan'andro. Manoloana ny toetra raha ankehitriny, manamafy hatrany i Ranieri Arnosy-Armanana fa mivangongo amin'ny olon-tokana na olom-bitsy ny fahefana eto Madagasikara. Mandry ny ministra ny
angovo dia nefa zava-dehibe zany amin'izao fotoana izao na amin'ny resaka jirama fotsiny ary nefa dia to tsy mba misy finiavana hitady olona isolo azy aingana de aingana mahaolana ny jirama sy ny sécurité énergétique eto amintsika ny prime ministre sady prime ministre ministre ny atitany etsetsetsetra dia finiavana daholo zany ampivangongo ny fahefana amina olo-tokana na olombitsy ary finiavana ihany koa zany tsy zara ny fahefana ary midiky zany fa ao anatin'ny fiemoran'ny demokrasia tsika na zava-misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Ho azy raha fehezina endriky ny fampandrosoana amin'ny firenena demokratika iray ny fametra-pialan'ny minisitra iray na ny filoham-pirenena. Mifanohitra amin'izany ny toetra raha eto amintsika. Ho an'ny mpanao politika mahazo toerana ny tany ny azo fa sarotra ny mila no lasa fotom-pisainana. Hany ka na maro ireo osika sy ny tsy fanarahan-dalana izay hita, tsy esoriny tompon'andraikitra izy ireo ary tsy mametra-pialana. Fiarovana ny toerana trano hita fa tsy fiarovana ny fanjakana sy ny vahoaka entina. Na mivadika antoko politika impiry aza. Mandalo fotoan-tsarotra indray ny orinasa Kroma amin'izao fotoana izao araky ny angobaovao azo niezaka nangataka fanampim-panazavana avy amin'ny tompon'andraikitra moa ny mpanao gazety ny Cool TV 5 toy ny mahazatra. Tsy misy afaka manome fanazavana momba izany fanadidina. Mandalo fotoan-tsarotra indray ny orinasam-panjakana Kroma na ny Kromita malagasy. Maro ny olona nasedra n'ity orinasa ity ankehitriny. Niezaka nanontany ny tompon'andraikitra tao amin'ity orinasa ity ny mpanao gazety teto amin'ny Cool TV, saingy tsy nisy tompon'andraikitra nanome fanazavana momba izany. Araky ny ango-baovao tanterahana nefa, isan'ny olona sedra n'ity orinasa ity tsy fahafahana mandomy volan'ireo orinasa miara-miasa aminy sy ny trosa aman-tapitrisy $1 amin'ny mpanjifa vahiny. Noho izany, tsy fahafahan'ny orinasam-panjakana io mandomy trosa mpiara-mombona antoka aminy izany. Misitaka tsikelikely izy ireo ary maka tsikelikely ireo fitaovana ampiasain'ny orinasa Kroma. Araky ny ango-baovao tanterahana nefa, Kroma milanja manodidina ny 2.4 tonna no niala tao Tomasina raha toa ka Kroma milanja 5.4 tonna no nangatahan'ny mpanjifa. Ary efa ho rovolona izay ity sambo ity niantsona tao Tomasina ka tsy maintsy nalefa niala amin'ny mety ho isian'ny sazy ambony ho azo noho ny fahatarana. Orinasam-panjakana matanjaka ary tokony hampidi-bola ny Kroma, saingy izay misedra olana goavana izao. Efa mambolana no re izany olana izany, saingy toa avela fotsiny amin'izao. Tsy misy fanazavana amin'ny vahoaka, tsy misy mangarahara, tsy misy tamberin'andraikitra tanterahan'ny tompon'andraikitra. Ilarana kosa ireo farmasia mivarotra solomaso manokana ijerena ny Eclipse tamin'ity androany ity. Maro ihany koa ny olona tsy nividy n'izany. Fanadadiny Iona Saina. Filarana toy izao no hita amin'ny fivarotam-panafody na farmasia. Andro iray mialohan'ny andalovan'ny Eclipse eto Madagasikara. Maro ireo olona no niandro ny fotoana farany vao nividy. Antony mahatonga ny filarana raha ny fanazavana. Lany ny tahirin-tsolomaso teto amin'ity fivarotam-panafody iray ity noho ny hamaroan'ny mpanjifa. Tena tsy maharaka mihitsy le ananay, le fanjifa le anana zany tena tsy maharaka mihitsy. Le client miamaro tena sanandro tsy maintsy mitady foana zay areva azy tonga eto aminay zany dia lany daholo, lany sanandro. Efa 600 sanandro eo angamba ny commande anay tsy maharaka mihitsy. Ny tahotrany amin'izay ho voka-dratsy no nahatapa-kevitra ny olona sasany vidin'ny solomaso manokana ho an'ny olon-tsotra nanontanianay. Eo ihany koa ny fitiavana te hijery izany noho ity izy ity tsy hita matetika hoy ny hafa. Tapa-kevitra hividy fa arak'le fanentanany ireny moa zany dia hoe mahazama rehefa tsy manao an'ilay solomaso. Izay tokony no antony mividianako azy. Tapa-kevitra anay hoe hividy an'ilay solomasona Eclipse mba te hijery ohatry ny olona rehetra koa izay. Mba hijery ny fitrangan'ilay izy hoe ohatr'izao ny fisehony eny ambony eny. Mba hijery fa tsy mpimisy fa mba hoe amataona mavo ndray vao misy dia mba zay mba tapa-kevitra mijery. Tsy vitsy ihany koa ireo malagasy tsy manana ny fahefana hividianana ilay solomaso voatokana ho an'izany. Ny hohanina an'io tadiavina an'io izy ireo. Ny fijanonana ao an-trano no atao rehefa tonga ny Eclipse. Tsy manana solomaso an'ilay jerevana Eclipse zao zay fa hitanao ihany le fainana miakatra andro manala dia tsy mbola manam-bola.
natao rapitso etry ao an-trany any zany ko hoe mampatahotra be ony tsy amba hony rehefa misy anina zay aloha feo henonay fa tsy fantatry tsy manana zao fa mbola vao mikarama kely zao vao mitady vola dia tsy haiko zany zay ataoko fa miafina any an-trano zany rehefa tsy manana solomasoko inona zany no ataoko hoe majama olona izy sa hoe marina sa tsy marina zany tsy manana misy aloha hatreto ny karamako azoko androany a 5 000 mbola hividanako solomaso hoe dimanjato eo mbola hitady ambony apanga zany ho anjanako raha zao fa manahirana 5 000 ataoko dimanjato sy arivo vidanao solomaso efa enikenika ihany hoe dimanjato sy arivo matelo kapoaka dia anana ny lokara manazava ny amin'ny tokony ho atao amin'ny fotoanan'ny eklipsa rapitso ny mpitsabo sy ny tompona andraikitra iray amin'ny fivarotam-panafody mba hisorohana ny mety oloza dia nijery an'le masoandro ny masoandro miatakona amin'ny maso amin'izao maso mijery azy direct ny tsy mety fa rehefa mipetraka le solomaso dia voaro ianao voaron'le karaha violet fa hijery an'le eclipse zany ao dia apetaka le solomaso fomba fampiasana anazy zany tsy azo atao anao mivoaka any ivelany vao mampiditra an'le solomaso fa tsy maintsy départ avy ao an-trano zany anao mampiditra an'le solomaso tonga dia mijery le masoandro zany fa ny tsy azo atao zany dia hoe mijery anao dia asoronao le solomaso dia mijery ohatran'izao tsy azo atao zany tena tsy mety mihitsy dia tsy azo atao koa mijery maharitra fa rehefa mba fa hoe mahita zany dia tokony miaraka amin'le solomaso miditra any an-trano fa tsy mijery an'le anina zany fa tena ratsy be no fiantraikany ilana fitandrimana araka izany ny fampiasana ny solomaso tsy azo atao ny manandrakandrana mijery ny masoandro amin'ny maso tsy misy solomaso voatokana ho an'izany ho ny mpitsabo mety ho tonga hatramin'ny fahajambana ny fijerena azy mivantana raha ny fanazavana hatrany araka ny tapaka teo anivon'ny filakevitry ny governemanta omaly miato avokoa ny fiasana rehetra ora iray mialohan'ny hitrangan'ny fanakonana ny masoandro amin'ny ampahany izany hoe mialohan'ny fanakonana amin'ny 10 ora sy 7 minitra voakasika izany ny mpiasa sy ny mpianatra tsy fantatra raha miatra manerana ny Madagasikara io fanapa-kevitra io ireto faritra ireto eo anefa no mahita izany fahatakonany masoandro izany Soalala, Marivoay, Madirovalo, Ankarafantsika, Maevan-tanàna, Andilamena, Amparafaravola, Ambatondrazaka, Mahambo ary Mahajanga sy Toamasina no tena hita tsara izany. Tsy mety tapitra kosa ny fahatapahan-jiro sy rano ary tsy misy ny fampahafantaran'ny mpanjifa ahafahan'ny miomana. Antony eo amin'ny tsy fandriam-pahalemana no tsy ahafahan'ny jirama mampafantatra izany. Fanadadiana. Niverina ary ny amafiatrany ny fatapahan-jiro sy rano lavareny eto Andrenivohitra Tatoato. Tsy fantatry ny mpanjifa mazava tsara nefa ny fotoana atapahan'izany raha ny jiro manokana no resahana. Any ka tsy afaka miomana izy ireo manao izay rehetra ilainy amin'ny herinaratra amin'ny fotoana fohy izay mampandeha ny jiro. Araka ny fanazavana azo avy amin'ny tompona ndraikitra teo anivon'ny jirama, ialana amin'ny tsy fandriam-pahalemana no antony mazava tsy ahafahan'ny jirama mampielo an'ny mpanjifa ny orana apahan'ny jiro sy ny rano eto Andrenivohitra. Dia ny antony ny tsy ilazana an'ilay izy dia resaka fandriam-pahalemana. Iarahantsika malala fa misy fanapahana amin'ny atoandro dia efa manomboka ilay izy dia misy amin'ny alina satria tsy any amin'ny 7 alina any zany izy io. Dia raha avoaka izay oranapahana izay dia miomana amin'ny mpanao ratsy sy indrindrindrindra zany ho an'ilay faritra tapaka amin'ny hariva amin'ny alina raha vao fantany hoe amin'izao orana tapaka ny ary dia efa miomana amin'ny mpanao ratsy amin'izay manara ohatra n'ilay fatapahan-jiro. Tsy maharesy lahatra ny mpanjifa ny herinaratra izany resaka fitandrona ny filaminana izany. Na misy na tsy misy ny jiro, mihamafy hatrany ny tsy fandriam-pahalemana indrindra amin'ireo faritra efa fantatra fa mafana. Vahaolana maharitra no andrasan'ny mpanjifa izay mandoa hatrany ny sara ny jiro sy ny rano izay lany isam-bolana fa tsy fialana bala isan'andro vaky izao amin'ny faratsian'ny tolotra omena araka ny fanampim-baovao azo hatrany. Rehefa manakaiky ny faran'ny volana toy izao no mihamafy ny fatapahan'ny jiro sy ny rano. Amin'ny akabeny araka ny fanazavana azo manao tsindry amin'ny orinasa-mpanjakana io ireo mpamokatra herinaratra izay manana trosamina ka enany na tsy mamokatra herinaratra izy mandra-pandaovan'ny orinasa-mpanjakana ny vola tokony alohany. Ho fantatra aorian'ny fivorian'ny tompona andraikitry ny fitanterana Andrenivohitra sy ireo kooperativa amin'ny
enina septambra ho avy izao no mety fampiakarana ny saran-dalana ho 500 ariary na tsy. Ny fandraisana andraikitry ny fanjakana eo amin'ny vidin-tsolika moa no hamaritra io fiakaran'ny saran-dalana io. Fanadadiny Mioramanitra. Mbola miandry ny fandraisana andraikitry ny fanjakana hatrany ireo mpisehatra eo amin'ny lafin'ny fitaterana mialohan'ny hampiakarana ny saran-dalana. Voakasika ity resaka ity ihany koa ny an'ireo renivohim-paritany rehetra. Tsy mbola tonga ny ampelatanan'ireo mpitatitra hatramin'izao ny subvention natokana ho an'ny taona 12 sy 20. Fepetra takiany mpitatitra mba tsy hampiakarana ny saran-dalana. Dia vory zahay amin'ny 6 septambra zao dia teo indray zay raha zavatra hoe tokony ho ataoko. Tsy midina kosa io fanarahana efa resaka lehilahy lehibe sy vehivavy lehibe mifanaraka atao amin'ny mahasolotenan'ny gouvernement amin'izareo dia mety anao piatra ihany tsy le 700 ariary fa le 500 ariary. Efa nisy ny fifanantonana teo amin'ireo tompon'andraikitry ny fitaterana tamin'ny solotenan'ny gouvernemanta ary efa nisy ny dingana vita toy ny fanefanan'ny compensation mbola tsy voaefa. Nampanantena ihany koa ny fitondram-panjakana fa hiditra an-tsehatra mikasika ny fampidinana ny solika. Hatreto aloha mbola tsy miatra io fidinan solika io ary sarotra ho an'ny mpitondra ny anatanteraka izany noho ny tsindry avy amin'ireo mpiara-miombina antoka izay manery ankolaka amin'ny fanatanterana ny vidiny tena izy eo amin'ny lafin'ny solika. Amin'ny ankapobeny vesatra iray vaovao ho an'ny olon-tsotra izay mampiasa ny taxi be ho fitaovam-pitaterana ny fiakaran'ny saran-dalana ankoatra ny filaharana, ny fisisiany sy ny tsy fisian'ny taxi be amin'ny fotoana ilan'ny mpandeha azy. Tsy lazaina intsony ny famindrana mpandeha eny antenantenan-dalana na ihany koa ireo taxi be izay tsy mitondra mpandeha hatramin'ny farany. Amin'ny ankapobeny izany mila fandaminana ny sehatry ny fitaterany miainga amin'ny famaritana ny saran-dalana zaka ny fahefa amin'ny vidiny be sy ny maro hatramin'ny kalitaon'ny tolotra omen'ireo mpanjifa. Tamin'ny iray ora maraina no nanomboka ny lahatra ireo mpamily fiarakaretsaka eto andrenivohitra teny Antsakaviry. Tokony farana amin'ity herinandro ity moa ny recensement n'ireo fiarakaretsaka. Ny tombo iray kosa ny toerana fandraisana ireo mpamily ireo izay eny Mahamasina ary miembotra ny fotoana andraisana azy ireo. Faradadinina rindra Randrianomanana. Nanomboka tamin'ny iray ora maraina ireo mpamily fiarakaretsaka miasa eto andrenivohitra no nilahatra teny amin'ny ivitoerana misahana ny fizana fandroana ireo fiara fitateram-bahoaka eny Antsakaviro. Tsy sakana ho an'ireo tompona fiara sy mpamily ny fandaminana manoloana ny gabraraka eo amin'ny tontolon'ny fifamoivoizana eto Antananarivo. Nanomboka ny volana Jolay no fiantsonan'ireo mpamily fiarakaretsaka anaovana fanisahana na recensement ary tokony farana amin'ny jerinandro ity. Clandestin misy ry zareo ohatrany hoe izay mandoa vola be amin'ny fanjakana nefa ny zareo tsy mandona ariary zato ary izy nefa hoentany daholo izay olona rehetrarehetra hita nefa vola tokony mba hiditra ty aposiny soferana taxi zany dia lasa ohatran'izay nefa ny vola tsy maintsy aloha foana ny anay. Nga hoe androany vao tonga teto tsy maintsy mbola nanamboatra kely ny tomobile nandoko satria tsy ekeny raha voaratsy ny tomobile dia averiny dia mbola nanao kely mombamomba an'izay. Amboarina tomobile somary tsy maintsy mbola namirina ndre tapy indray satria fa ratsiratsy ny loko dia tsy ekeny raha vao somary misy kika na ohatra zany dia tonga dia nisy fandaniana zany tao anatin'izay. Tsy afaka miasa mihitsy tsina raha tsy tena ara-dalàna le izy. Aloha miasa milamina andany any satria efa tonga dia nikompletena daholo ny hatramin'ny compte efa vita daholo. Ity zany sisa. Hatreto miisa 504 ireo fiarakaretsaka ara-dalàna miasa eto andrenivohitra raha nitatitra farany voray androany teny Antsakaviro. Mbola hitomby hatrany izany isa izany manoloana ny fampitomboan'ny tompon'andraikitra ny fitoerana eny Mahamasina manoloana ny filaharana tsikaritra tao anatin'ny 2 andro. Raha tsika mahita moa amin'izao fotoana izao miandry farany daholo tsika vao miazakazaka noratra anarana dia nandray fanapahan-kevitra zany fiadidiana Antananarivo fa ahemotra kely ny fotoana andraisana antsika amin'ny recensement zany ka manentana foana zany zay fa mbola mandray foana zay hatramin'izao. Misy tokotra ny fandaminana nataon'ny fiadidiana Antananarivo fa nampina zany ny fandraisana anarana eo amin'ny taxi misy zany eto Antsakaviro dia misy koa eny Mahamasina amintsika amin'izao fotoana izao zany dia efa mandray koa zany eny Mahamasina mba nafaingana. Marika roa no ahafantarana fara-dalàna ireo fiarakaretsaka eto andrenivohitra. Voalohany ny marika taxi izay hita eo amin'ny fiara.
Manaraka izay ny autocolon izay apetraka eo amin'ny pare-brisen'ny fiarakaretsaka. Ampany amin'ny olany fitaterana eto andrenivohitra no vahana amin'ny fanisanan'ny fiarakaretsaka io. Maro ireo olana tsy voalamina amin'izany. Raha tsy laza afa-tsy ny fanarotana ataon'ireo polisy kominaly ho ny mpamily fiarakaretsaka sasany. Ankoatran'io fanisana io, arak'izany, mbola tokony izy dingana hafa ho tanterana ahafahana mandamina ny fitaterana amin'ny alalan'ny fiarakaretsaka izay. Ohatra amin'izany ny fanenjehan'ny tompona andraikitra ireo fiara-pitatitra tsy manara-dalàna, ny fanajana ny toerana fiantsonana na ny parkinina taksi sy ny sisa. Ny aran-doza kosa ny botry iray mpitatitra entana ny ainga tany Mahajanga ny 7 aogositra lasa teo raha nikasa ny azo any Soalala. Olona 12 moa no tsy hita popoka hatramin'izao. Fanadadiny io nasaina. Ekipage 7 sy mpitaingina 10 ary entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro milanja 13 taona no entiny ity botry iray mitondra ny anarana hoe Bienvenue ity izay niainga tao Mahajanga ny alatsinainy lasa teo. Teo avaratra atsinana ny Nosy Makamba no nitranga ny loza tokony ho tamin'ny 4 ora maraina. Ny faratsiny andro tany an-toerana no nitarika ny fahatapahany maty izay nitondra ny voaly nahatonga ny fidiran'ny rano tao anatin'ny botry ka nefara tamin'ny faharendrehan'ilay botry raha ny fanazavana azo avy any an-toerana. Ekipage iray no afaka nampandre ny olona sy ny tompona andraikitra teny an-tanety izay nandefa sambo aingam-pandeha avy hatrany hitadiavana ireo olona 12 mbola tsy hita. Andrasana araka izany ny hovalin'ny fikarohana izay fandrombona ny eo anivon'ny brigady ao amin'ny port sy ny gendarmerie ao Mahajanga. Orinasa iray nanangana fototra-fitrasa ao Antsirabe miteraka olana eo amin'ny mponina sy ny manodidina amin'izao fotoana izao. Tonga eny amin'ny fitsarana moa ny raharaha. Fanadadiny Mikael Ramalola. Amin'ny lalana mizotra mankany Ambositra ao Antsirabe mihamafy ny fifaноlanana eo amin'ny orinasa iray sy ny mponina ary ny mpandraraha manodidina azy. Nanangana fototra-fitrasa lehibe ity orinasa ity saingy tsy misy ny fampahafantarana ireo mponina sy ny mpandraraha manodidina ny momba an'izany. Efa bolana teo aoriana izany vao fantatry ny manodidiny antony nampiakaran'izy ireo ny feony ny amin'ny fampitsarana ny fanohizana ny asa. Nisy ihany ny fifampiresahana sy ny fandefasana fitarainana tamin'ny mpitondra saingy tsy nisy valiny dia izao miafara amin'ny fitsarana izao. Izay ho mbola merina ihany fa zay tsy manakana ny fampandrosoana so dia izay ny eritreretan'ireo satria izay mpandraraha ary matoa zay mandraraha ampandrosony tany ary zay matoa ao anatin'ny fandrarahana io mampiasa gidagna izay mampiasa posiposiny izay mampiasa ny zavatra rehetrarehetra eo anivon'ny tanàna Antsirabe zay donc zay mbola mamerina ihany hoe tsy voatery eo les stations. Tsy fantatry ny mponina sy ny mpandraraha teo amin'ny manodidina ny fanangana ny fototra-fitrasa io ho an'izy ireo ny fampitsaharana ny fanorenana izay atahorany ho hisy fiantraikany eo amin'ny fiainany sy ny fiariny no takiany araka ny fanazavana hatrany. Satria tsy ny affisenareo ara-potoana ny permis de construire nareo ahafahanay nanao opposition anatin'ny délai imparti izay voafetrany lalàna. Donc zao zany zay vao manao an'izay fangatahan'izay dia nisesiran'ny tribunal zay hoe akisany re le izy tompoko fa tsy mety aminay. Araka ny fanazavan'ireo mponina sy ny mpandraraha amin'ny manodidina ny 12 aprila no nanomboka ny asa saingy tamin'ny volana jolay teo vao nisy ny fampahafantarana. Tsy nahomby ny fifampiresahana, tsy nisy valiny ihany koa ny taratasy nalefan'izy ireo tany amin'ny tompona ndraiky mpanjakana isan-tsokajiny. Nisy ny fitoriana saingy tsy nahazo raliny ireo mpitory. Ireo mponina sy ny mpandraraha manodidina ilay fototra-fitrasa nefa no miziriziry amin'ny heviny fa tsy haneky hatramin'ny farany io tranga io. Tontolon'ny fampianarana mbola tsy voaefa hatramin'izao ny tambikarama nampanantenenan'ireo mpampianatra Frama Atsimbandrano manaraka fiofanana etsy amin'ny EPP Anosizato tsy tonga araka ny fampanantenana ny vola nampanantenana ireto mpampianatra ireto ka mampitaraina azy ireo io maraina io araka ny fitarainana voaray vola tokony anefana sarandalana ho an'ireo mpampianatra mipetraka lavitra sy anefana hofatrano moa ity vola ity fanampanazavana. Tena hitako nanay mpampianatra zany dia namoana an'ilay indemnité zay fanampanantenenana anay hoe tamin'ny zoma farany deuxième semaine ny formation nefa tsy azo le izy tamin'ny zoma dia niteny tao aoriana izay indray niteny hoe latsinainy dia niandry dia hoe larobia farafahatarany dia tsy mivoaka ilay izy androany dia saina tonga anay tokony. Ny fangatan'izy ireo zany dia efa ao anatin'ny fikarakarana tokoa zao ny tompony raikitra rehetra mba kasika an'izay resaka fangatahana izay satria misy hoe tarakely ray andro andro zany ny fandoavana azy tokony tamin'ny farany herinaratra izy ireo ny indemnité
fa angamba amin'ity herinandro ity dia voarain'zareo zay eo andala efa eo mpikarakarana daholo ny tompony ndraikitra rehetrarehetra. Tara ny fampidirana rano amin'ny ankapobeny ho an'ireo mpamboly vary aloha amin'ny faritra ety amin'ny diky sasany antony mampiena ny fampidirana ny rano ny fanamboaran-dalana andraisana ny francophonie fanadadiny mioramanitra. Efa tafiditra tanteraka anatin'ny tety-androm-pambolena ireo mpamboly vary aloha amin'izao fotoan'izao. Misy amin'ireo faritra notsidihana no efa anatin'ny vanim-potoana mampidi-drano, misy kosa ny mbola miandry ny rano hiditra amin'ny tanimbary hatrany. Tany maina tsy maintsy mila fanondrahana araka izany no namafazana ketsa. Ho an'ireo tanimbary manakaiky ny lalana amboarina eny amin'ny digy, efa tara ny fampidiran-drano raha ny fanazavan'ireo mpamboly. Io fanamboaran-dalana io no antony mahatara ny fampidiran-drano eny an-toerana raha ny fanazavana. Taraiky izany fidiran-drano tamin'ity taona ity satria tsy ataony izy 15 juillet miditra. Tamin'ity nefa zao faram-bolana oa zao ka miditra izy io. Dia mbola midibadiba be zany io tanimbary io mahatonga an'ity asaiko zany satria ho azo ny rano io. Dia asaina izy dia voasy io dia tonga ny rano dia mena izy anatapatapaka ny septambra dia aketsa satria mbola io zao iketsa atao aminy mbola voafafy kely io. Ny antony zany ny lalana natao iny. Dia raha tsy vitavita ny lahy zany le totosa-tany vao nampidirana ny rano. Fa izy atao io 15 juillet tonga dia miditra. Ho an'ny mpamboly sasany kosa, andrasana itsika ny rano efa misy amin'izao ahafahana manetsany amin'ny tapaky ny volana septambra any. Vary aloha zany ve dia atao hoe septambra zany mamboly vary no olona ety dia volana ohatra an'izao zany no miditra ny rano. Rehefa hoe ritsarisa kely zao ty rano ity dia manina moa dia izy ohatra miasa n'ity tanimbary ity izy ny iketsaindry zareo. Mbola tsy misy aloha hatreto ny fandraisana andraikitra ny amin'ny resaka fampidiran-drano eny amin'ny digy. Tsy nahazo mpanazavana ihany koa ny eo anivon'ny apipa mahakasika ity raharaha ity. Tsy tokony hisy fiantraikany amin'ny vokabary ny fahataran'ny fampidiran-drano raha ny fanazavan'ireo mpamboly na dia mipetraka ary ny aya. Ny fambolena vary aloha nefa dia isan'ny miantoka ny kitapom-bolan'ireo mpamboly manao izany amin'ny fiandohan'ny taona. Fa amin'ny ankapobeny manembatsembana ny fambolena vary eny an-toerana ny fanotofana tanimbary any amboarana ny lalana izay manapaka ireo tanimbary. Tsy mikoriana araka ny tokony izy intsony ny rano, tsy azo idivirana intsony zany. Eo amin'ny tsy fandriam-pahalemana, olona iray nitratran'ny polisy-pirenena ny herinandro lasa teo izay nisandoka ho zandary. Mpitandro ny filaminana am-perinasa moa ny ray ary voalaza fa piray tsy kombakomba niaraka taminy. Nandritra ny fisavana ny fiarakaretsaka iray no nahitana an'ireo fitaovana mahery vaika sy jolahy izay niafina tao anatin'ilay fiara. Basy mahery vaika, kalashnikov roa, bala sy fanamiana zandary misa enina moa no hita tao anatin'ilay fiara. Fanampanazavana. Nasa tanteraka fa zay ny firaisana tsokombakomba amina mpitandro filaminana araka ny filazany nahafahana azo amin'ireo tenue-na gendarme ireo zay tsy tokony ho ampelantanana civil mihitsy. Tsara marena fa maramila tany aloha tany zany hoe nanao service légal ty ary efa mahay ny fomba fitazomana basy ny izy ty fampiasana basy ihany koa. Napetrany ihany koa fa ny amin'ny faritra atsimo amin'ny fanafiana dahalo asan-dahalo moa zany tena fampiasana an'ireto basy reto ary efa maro zany ny asan-dahalo nataony sy ny omby fanatrehana satria amina arivo maro araka ny fipetrany zany. Ao anatin'ny fankalazana ny fahafito taonan'ny mankafy botiky, izy nietsika ho karakaraina ny zoma faharoa ny volana septambra ho avy izao ao amin'ny PK0. Mpanakanto maro moa no tonga anafanany lanonana toy ny Stéphanie Kalavazo, Baron ary DJ Loki. Fanadadina. Soirée la boum, izay indray no etsika karakarain'ny mankafy botika ho fankalazana ny fahafito taonany. Araka izay loha hevitra izay, hianoka tanteraka amin'ny taona 2070 ny rehetra hita ao, toy ny mozika, fiakanjo sy ny sisa. Mpanakanto maro no anafanany lanonana, anisan'izany i Stéphanie Kalavazo, Baron ary DJ Loki. Ho fankalazana ny fahafito taona mankafy botika dia mikarakara hetsika ny mankafy botika. Efa hitantsika amin'ny dokavarotra rehetra eny moa zany ny soirée la boum izay efa akaiky ny fotoana satria amin'ny zoma ho avy izao faharoan'ny volana septambra ao amin'ny PK0 no ahitantsika an'izay. Be da be ny artiste izay anafanany io lanonana io anisan'izany Stéphanie Kalavazo, Baron dia DJ Loki. Misy ny interprétation iarahana amin'ireo artiste ireo 30 000 ariary ny vidim-pidirana amin'io fotoana io ary nonay fa tena mirary izay vidim-pidirana izay raha mihoatra ny seho izay iseho amin'ny zoma ho avy izao io manomboka amin'ny 7 alina.
Ny fotoana dia anomboka ary tsy farany zany manomboka valora alatsidi zany dia izy foana ny animation. Efa misy ny sakafo sy ny zava-pisotro isan-karazany eny an-toerana izay tsy faina amin'ny vidiny mirary. Tsy atahorana ihany koa ny fandriam-pahalemana noho ny fisian'ireo polisy munisipaly miara-miasa amin'ny mankafy botika amin'io fotoana io. Mampiavaka ity hetsika ity ny fanomezana loko isan-karazany sy ny fanaovan'ireo mpanakanto maro interprétation. Zavatra tiako marihana dia ny mampiavaka ny mankafy botika ny fanomezana ny cadeau isan-karazany, ny lokaloka kely isan-karazany dia izy foana fizarana loka mandritry ny fotoana io. Conseillentsika rehetra hanao ny réservation satria sous réservation any moa izy io. Manentana antsika rehetra hanao ny réservation satria efa somary vitsivitsy ny toerana amin'izao ora itenenako izao dia amin'ny zoma zao zany fotoana antsika fa finaritra be io lanonana io dia miandry anareo an'izay. Arak'izany amin'ny zoma avy izao ny fotoana amin'ity hetsika karakarain'ny mankafy botika ity izay nomboka amin'ny 7 ora alina. Fotoana iray ahafahan'ny rehetra miaraka sy miaina ny kanton'ny taona 20 samy asaina avokoa na ny lehibe na ny tanora. Dia izay mivadiantsika vaovao iraisam-pirenena fifidianana filoham-pirenena any Gabon. Lany filoha i Ali Bongo nitsipaka io vokatra io sahady ny ekipan'ny Jean-Ping fanadadiana eo amin'ny sarin'ny France 24. Tafajanona amin'ny toerana mahafiloham-pirenena azy ao Gabon i Ali Bongo raha ny valim-pifidianana navoaka ny Senap na ny Commission électorale nationale any an-toerana. Resy arak'izany ny eo anivon'ny mpanohitra izay tarian'i Jean-Ping. Nahatratra 7,7 isanjato ny tapa-avitrihan'ny mpifidy tamin'ity fifidianana tao Gabon ity. Ny ministry ny aty-tany any an-toerana no anambara ity valan'ny vokatra ofisialy vonjy-maika ity izay nitanterahana ny asabotsy teo. Fotoana vitsy taorian'ny nahafantaran'ny mpanohitra ity vokatra ity dia ny anambara izy ireo fa nisy ny alabato nataon'ny Ali Bongo. Alohan'ny sarana dia averina aminao ireo vaovao nisongadina tamin'ity androany ity. Mandalo fotoan-tsarotra amin'izao ny orinasa Kroma manahy tsy azo ny karama ny mpiasa satria misy moa ny fanazavana azo avy any amin'ny tompona ndraikitra. Tara ny fampidirana rano amin'ireo mpamboly vary aloha ety amin'ny faritra ny digy Antony mampiena ny fidiran'ny rano ny asa fanamboaran-dalana andraisana ny francophonie. Ilarana kosa ireo solomaso momba ny eclipse tamin'ity androany ity. Maro ihany koa ireo olona tsy mahasarika ny vidy azy ireny. Dia izay namarana ny fampahalalam-baovaontsika tamin'ity alina ity. Nankasitrana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Soava miona tompoko. Porte, fenêtre, volets roulants, véranda, rideaux métalliques, tôle, vitre, soca-vitre, tri sans serment. Ny fampahalalam-baovao niarahanao tamin'ny Soca-Vitre. Des produits de première qualité, premier choix, marque originale. Baolay nanolotra anao teo ny fampahalalam-baovao. Baolay, toujours meilleur. Ity misy vaovao, savony spécial, aingam-piasa no sady mora mandroatra. Ny vaovao dia nankafizinao niaraka tamin'ny savony spécial.